Seny amin'ny pejy politika efa pejy mbavao afantanteraka kosa indray dia kioska naorina tsy ara-dalàna tetsy Beoriska no nesorony teo anivon'ny commune tamin'ity androany ity. Kioska izay naorina tamin'ny toeran'ny Publifone. Fanampanazavana avy hatrany ary no arahantsika manaraka. Ity kioska manoloana ny EPP Beoririka ity no nesoriny commune Antananarivo renivohitra androany maraina tokony tamin'ny 7 ora sasany. Sady tsy nahazon-dalana ny fanondrenana azy no teo amin'ny toerana ho ana Publifone ihany koa no nametrahan'ny tompony azy. Tondra ny ty aloha zany mila ravanao satria anao tsy manana taratasy. Tsy manana taratasy ianao eny ampelantananao mila kan zavatra rehetrarehetra mila nanao demande ianao na le demande anao mbola tsy mivaly dia midika akory dia midika za fa mbola tsy nahazo taratasy ianao zany zay dia alao aloha zany tsy hoahanao le zavatra ohatry zao satria tsy mety zao zavatra zao ohatry zao ataonao zao tsy hoay aloha ty zany dans les médias sao dia zao anao dia manala ny olona tsy hoany ty zavatra ataonao zany tsy hoanao ty ianao mila miakatra amin'ny hôtel de ville zao Tuana, non ti dico la Tuana pesante. Io finalizzo l'anno di mondo. Je fa dai fulla, ma je fa toerana telo safiavinay. Dia tiana hoe nalalaka dia telo fa sisan'izay tsy malalaka fa feno olona daholo. Kan demande eny madama tsy midika hoe demande dia aty e. Matoa le izy omena manao demande ianao dia midika an'ilay demande tsy midika an'izany akory dia hoe azonao vao mametraka ianao dia mahazo. Ny 7 martsa 2024 tokony tamin'ny sasakalina dia naheno feony doboka ny manodidina ary rehefa nahita ilay kioska miorina dia nampandre ny talen'ny EPP. Ny tale no nampafantatra amin'ny mpitandro filaminana manao fitiliana amin'ny alina ny momba n'ilay fanondrenana tsy nahazon-dalana. Rehefa naheno izany ny commune Antananarivo renivohitra dia nandray fepetra avy hatrany ka nidina vao maraina teny toerana nijery ny zava-misy. Teny toerana dia laza ny tompo fa tsy manana taratasy fahazon-dalana ka nanaiky ny analan'ilay kioska. Mifanaraka amin'ny didim-pitondrana munisipaly laharana 720 nivoaka amin'ny faha-efatra ny volana aogositra 2024 mikasika ny assainissement sy ny fandaminana ny tsena no nanesorana ity kioska ity. Nanamafy ny tsy fisian'ny fahazon-dalana ihany koa ny filoham-pokotany izay tonga teny toerana.